avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mitaky ny fahamaizana araka ny lalàna ho an'ny filoham-pirenena teo aloha. Amin'ny praiminisitra sy ministry ny toe-karena teo aloha ny firaisamonim-pirenena. Manoloana ny vola be voahodikodina tamin'ny andron'izy ireo araka ny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny kaonty. Mety ampitombo ny fanararotam-pahefana ataony be ny tanàna ny fanomezana azy ireo zo tsy azo enjena na ny immunité ka tsy azo ekiana ho ny mpamakafoaka politika manoloana ny fangatahana samihafa. Ronona mony ainy ary anjatony tonga ny zafahasalamana teny amin'ny CHU Gérard Ampefilo nandritra ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika raha nitatitra ka ny lozam-pifamoivoizana ny ankamaroany. Tolotra ara-pahasalamana maimaimpona samihafa no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana androany. Amin'ny fitondram-panjakana izay niantso ny fiarahamientany rehetra hanatsarana ny tontolo ny fahasalamana. Anovelany nankatoavin'ny parlemanta israeliana ny lalàna izay mametraka ny sazy ho fanamelohana ho faty ho an'ireo mpampirororo any an-toerana. Lalàna izay velona hikendrena manokana ireo palestinianina ho ny fanazavana ny antsipiriandreo. Akafaliana hatrany tomboka lasy tomovavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao. Manasanao ihany koa anaraka izay hatramin'ny farany. Hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity alaity, mitaky ny fanenjena sy fahamaizana araka lalàna ho an'ny filoham-pirenena teo aloha. Amin'ny praiminisitra sy ministra ny toe-karena sy ny fitantana mbola teo aloha ny firaisamonim-pirenena manoloana ny vola be voahodikodina tamin'ny andron'izy ireo araka ny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny kaonty. Angatahana ihany koa ny irosona amin'ny famerenan'ireo volam-bahoaka ireo raha ny fanazavana trany. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Taorian'ny tatitra nataon'ny Cour des comptes mahakasika ny fangalarana volam-panjakana nataon'ny mpitondra teo aloha. Mitaky ny anenjehana ny an'ny Rajoelina sy ny Tsay Christian ny firaisamonim-pirenena manoloana ny volam-panjakana voahodikodina sy very tamin'ny andro ny tantanan'izy ireo. Tsy afa-miala amin'ity fanenjehana ity ihany koa ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo aloha araka ny fanazavana. Mitaky ny fanasaziana ireo olona rehetra voasaringona amin'ny raharaha izy ireo. Ireo fitsirihana ireo dia namparipary ny tsy fahaiza-mitantana, ny tsy fahambiazan'ny fitantanan-draram-panjakana, ny fanodikodinam-bolam-panjakana ho amin'ny tombontsoan'olombintsy, ary indrindra ny fitantanana tsy mangarahara ny volam-panjakana. Amin'ny araka amin'ny beny dia vola mitentina 2,730 lavitrisa no nanjavona tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025. Izany hoe ny ampahefatry ny teti-bolam-panjakana. Fivadiam-pitokisana goavana no famaritana izany ary tokony ho fahaizana mifanaraka amin'izany ny tompona andraikitra ambony indrindra voakasika dia ny filoham-pirenena teo aloha, ny praiminisitra ary ministra ny toe-karena sy ny vola mandritry ny fiampitoana voakasika ny fitsirihana. Miantso ny fitondram-panjakana hitaky amin'ireo mpitondra teo aloha voatonona anarana ireo ihany koa ny firaisamonim-pirenena ny hamerenan'izy ireo ny volam-bahoaka izay voahodikodina sy tsy hita fa tsy avela amin'izao fotsiny. Reny zany no tena atao hoe haute trahison amin'ny ankapobeny zany ny tokony anasaziana tompona andraikitra voalohany dia ny filoham-pirenena, praiminisitra sy ny ministra ny vola teo aloha fa sy tokony galabina ny amin'ny toerana misy azy zany fotsiny izy ary tokony amerina an'ireo vola amin'ny ankapobeny. Nanamafy an'ity raha ty koa satria tonga dia tao aorianan'io ny rapport'ny Bianco tamin'ny 2023 natao tamin'ny herinandro teo koa izy raha sy diso
dia nahitana vanga resaka kolokolo zany telonjato tapitrisa mahery ihany koa tao anatin'izay ary nanehoany ny mode opératoire n'ity fangalarany ity dia teamerina zay eto zany hoe tokony alalaka zany ny cour de compte amin'ny audit izay ataony satria tsy tafiditra tao ministère ny finance izy raha ny filazany talohan'ity fanavozanyity dia izao dia hita baraka io daholo zany ny zavatra rehetrarehetra tsy afaka nanatateraka ny fitsiriana teo anivon'ny ministera ny mpanao fanady adina tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha noho ny fanankanany ny mpitondra tamin'izany niditra tamin'ny fitsiriana nefa ny tompon'andraikitra vao niala ny mpitondra teo aloha noho ny fanomezana alalana ka nahitana io vokatra io ny firaisamonim-pirenena izay nilaza fa manohana ny ady amin'ny kolokolo sy ny tsy maty manoto ataony ny mpitondra mikasika ny fitakiana fandravana ireo andrim-panjakana samihafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tokony hatsahatra ny seni mandra-pivoahandy fanapahan-kevitra avy amin'ny fokoanan-doham-pirenena momba ny fanovanyity rafitra ity hoany solombavambahoaka androany ankoatr'izay angatahana ny vidianana ny sefokotany isorohana ny kajy politika ametrahana olona fa indrindra afantarana ny olana eny fotony rano fanohan-kevitra trany tsary rasoarivelo hotendrena ny sefokotany mandrabivany olana eo anivony seni raha nambarany filohampanjakana teo anatrehany vahoaka ny fianaratsony farany herinandro teo ity firosona amin'ny fanendrena ity izay mamelona indray ny andefitra mikasika ny fitakiana teny Ankanja momba izany resaka izany tokony hovidina ny sefokotany ahafana mametraka olona mahalala ny olana eny fotony fa tsy avy amin'ny akatso politika ho ny fanaohan-kevitry ny solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana aoka tsy ataonareo ambany zavatra aoka tsy ho tendrena fa tena solotena eny fotony io ary tena tompon'andraikitra eny fotony io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny ary mila ataontsika hoe pitarika tena mahatarika aleken'ny vahoaka ny olona eny fotony eny aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'le mpifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisym-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany efa nambarantsika hatrany ambalohany fa misy olona te hanendry ny olona avany atapiny ambony any hatraty amin'ny farany ambany indrindra aty amin'ny sefokotany aty ankoatra izay eo amin'ny mpifantenana izay solotena azy eo anivony seni ihany koa amin'izao fotoana ireo rafi-panjakana manana solotena misa enina ankoatra ny HCC izay efa nahavoafidy ny solotenany ankilany tokony ahantona ny seni izay rahatsendrika ankehitriny ka oriny fokoanan-doham-pirenena vao irosona ny fanovana rafitra eo anivony ity vao mihera misahana ny fividianana ity ho iatrany ny fanehoan-kevitra ny makasika an'io seni io zany aloha dia ahantona mihitsy mety amin'io zavatra efa hitantsika fa ao ny doublon ao amina million ilay folo teo ihany namoaka an'izany zavatra zany tamin'ny androny tamin'izy mbola tao dia ankehitriny hiditra ambiletra eo indray fa ajanona tanteraka mihitsy ilay seni dia ny ministère ny intérieur no miandraikitra amin'ny fikirakirana ny lisym-pifidianana rehetrarehetra vita ny consultation nationale misy tapa-kevitra iraisan'ny rehetrarehetra ary eken'ny rehetrarehetra ary efa nakana ny hevitra rehetrarehetra dia iny amin'izay ny joroana anavaozana anatsarana n'ilay seni dia iny ny tokony arahany rehetrarehetra rehefa avy eo fa tsy izao endriny izao no indro ho atao ambiletra dia ho ahodina sady io seni io nefany zavatra mitanila no zavatra mandeha ao raha tsy aivina isan'ny teboka notakiana nandritry ny hetsika farany teo ny ifidianana ny sefokotany sy ny andravana ny seni nilaza ho manana volavolan-dalàna momba ny fifidianana sefokotany ihany koa ireo solombavambahoaka ny tolona teny Ankanja tamin'izany ka andrasana ny fitondrana sy fandanina izany eny anivony antenimieram-pirenena fa diso toerana ny fangatahanbe ny tanàna ny zotsy azo enjena na ny immunité raha ny fanehoan-kevitra mimpamakafaka politika androany manoloana ny fangatahana samihafa momizay mety ampitombo ny fanararotam-pahefana ny fanomezana azo ireo zay zotsy azo enjeny zay kajovaolana amin'ny fitantanana ny commune andoarantsika ny Antsipriany niverina indray ny ady hevitra mahakasika ny fangatahany ben'ny tanàna ny zotsy azo enjehiny na ny immunité taory ny fangatahana ny raisan'ireo ben'ny tanàna raiky amin'ny 30 tao iosy nandritry ny fifanatrehana mivantana tamin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika sy ny prime ministre omaly mangataka ny azo ity immunité ity ny akamaroan'ireo ben'ny tanàna
nazava ny valiten'ny filohampanjakana manoloana ity fangatana izy ireo ety fa tsy ny fahafehezana sy ny fampiarana ny lalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana no olana izay no tokony hojerena fa tsy ny resaka immunité ho hatrany filoha ny fanavozana. Tsy ny olakolana ny faneho-kevitry ny mpamakafaka politika eo anatrehany tiraraha ity ny laza fa diso toerana ny fangatana ireo ben'ny tanàna fa tsy tokony hisitraka izany zo tsy azo enjehana izy ireo raha ny andraikitra sahanina. Fampandrosoana ny foto no maika tokony masony raha ny faneho-kevitra. Tsy mety loatra ny hoe ben'ny tanàna omena immunité parlementaire satria amin'ny fahitan'izy ireo dia hanao izay tiany izy fa ny immunité nefa dia tsy raha ny lalàna ny immunité tsy midika hoe tsy azo saziana ianao. Ny immunité tsy mandrara mihitsy ny sazy amin'ny ohatra hitantsika tsara ilay député izay saky hanondrana sokatriny fa dia nigadra izy. Hitantsika ihany koa nisy député nanodikodom-bola dia nigadra izy. Ny dikan'izay zany tsy manakana ny fanenjehana ny immunité parlementaire rehefa misy eloka ataonao eto amin'ny firenena. Misy ireo ben'ny tanàna sasany ho voasaringitra amin'ny fanodikodona bolam-panjakana. Tsy vahaolana araka izany ny fanomezana ny ben'ny tanàna ny immunité fa tokony ny fanamafisana ny fampiofanana azy ireo momba ny lalàna sy ny fitantanan-draram-panjakana no lahara-pahamehany. Fitantanana madio anatin'ny fanarahan-dalàna no takiana. Amin'izao tsy misy immunité zao ny ben'ny tanàna efa hitantsika fa be dia be ny ben'ny tanàna manao abus de pouvoir amin'ny tanàna izay hoentiny. Misy tena tsy miraharaha mihitsy ary ny mpanolontsain'ny tanàna ao aminy ary fiheveran'ny mpanolontsain'ny tanàna dia olona ambany tsy voafidy tahaka azy. Ka aminay raha ny ben'ny tanàna nomenao immunité vao maika tsy raharainy io mpanolontsaina io. Ka tsy any zany tena no olana fa ny olana dia izay hoe eo ilay tsy fafehezana ny lalàna mahakasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana dia manana didy andraikitra betsaka mihitsy ny administration publique na ny service déconcentré sahala amin'ny préfet na ny chef district manampy sy miara-miasa ny ben'ny tanàna fa tsy hoe ho blocage na sanatria ho sakana ho an'ireo ben'ny tanàna satria asan'izy ireo zany. Tsy aivina tamin'ny fitondrana teo aloha no nipoirana ity fangatana immunité ho an'ny ben'ny tanàna ity eo anatrehany tantan-dalàna sy ny fitantanana tsara tantana tsy ekenany tsy maty manota na nizanisa. Azo enjehiny ny lalàna ary arany sazy avokoa na solombavam-bahoaka manana ny immunité parlementaire azy na tompana ndraiky mpanjakana ambony rehefa manao ny tsy mety ho hiatrany ny faneho-kevitra. Isan'ny vaovao mafana ihany koa amin'ity ala ity nankatoavan'ny filakevitry minisitra ny sehoina ny komisiona ny ranomasimbe indiana ny fanendrena ny Ibrahim Norbert Richard izay natolotra Madagasikara ho eo amin'ny toeran'ny sekretera jenerala ny COI amin'izao fotoana izao fa napaha-kevitra taorian'ny fametra-pelany Edgar Zafindrava-teo amin'ny toerana ny herinandro lasa teo amin'ny fanendren'ity sekretera jenerala ny COI vaovao ity izay namafisiny teo anivony ministera ny rambahiny malagasy fa ikendry hatrany ny tombontsoa ambony ny fikambanana sy ireo firenena rehetra mpikambana ao anatin'izay commission de l'océan Indien izay. Fa lafim-baovao hafa ronona mony ainy manodidina ny 300 ireo marary tonga ny fahasalamana teny amin'ny CHU Gera Ampefilo nandritra ny fetin'ny Paska sy ny alatsinain'ny Paska omaly raha nitaritra tamin'ity androany ity. Lozam-pifamoivozana sy ny loza teny anivon'ny fiarahamonina ny ankamarony olona misa 430 ihany koa ankilany no nosamborin'ny polisy ny andro ny salady sy alatsinain'ny Paska. Andoarantsika ny Antsipriana. Ny enina isan'ny olona nizaha teny amin'ny hôpitaly sy asa Gera Ampefilo nandritra ny fetin'ny Paska sy ny alatsinain'ny Paka tamin'ity taona ity raha nampitahaina ny taona 2024. Ny lozam-pifamvozana ny maranisa tamin'ireo lozan'ny seho ireo izay natratra 570 raha toka 240 ny lozan'ny tranga teny anivony ny fiarahamonina 540 ny loza teny an-dalambe ary iray namony ainy. Ho an'ny tao amin'ny sampana famelomana indray 940 ireo tonga nizaha fahasalamana ka enina nahiditra hôpitaly nanaraka fitsaboana. Ny loza vokatry ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla misy 5 raha toka misy 5 ihany koa ny androny alasinainy ka lehilahy 4 ary vehivavy iray. Mahakasika ny tentative de suicide kosa ny andron'ny Paska dia tsy nisy mihitsy io tranga io fa ny andron'ny alatsinain'ny Paska kosa dia roa ny vehivavy ary iray ny lehilahy. Mahakasika ny maladidia Erika dia tsy nisy mihitsy ny andron'ny Paska fa ny alatsinain'ny Paska kosa dia nisy lehilahy iray ary vehivavy iray tratrany intoxication alimentaire.
Ny isan'ny fahafatesana moa dia tsy nisy ny andro mipasika fa ny alatsinaino mipasika kosa dia nisy vehivavy iray maty. Ho an'ny fitanolana ny filaminana manokana voafeny toetra raha ary voaray ara-potoana ny fipetra rehetra tamin'ny ankapobeny raha nitatitry ny polisy-pirenena teto Andrenivohitra sy ny manodidina. Tranga hita teto Andrenivohitra halatra miaro vakitrano miisa 3. Manam-pahefana iray mamy no samborona noho ny fandrahonana sy fikasana hakabasy tamin'ny polisy teo Antomadinika. Zazakely mena vavaray efa tsy nisy aina hita teny Anjanahary. Ankoatra izay, olona misa 430 no samborona ny andron'ny alahadiny ny Pasika sy ny alatsinainy Pasika ka ny 12 atao famotorana noho ny eloka mahavoasaringotra azy ireo. Ao anatin'izay akony fety izay hatrany fa hiazo an'Antsirabe vetivetsika. Ny aina tao anatin'ny aizina nandritra ny 4 andro ny mponina tao Antsirabe nandritra ny fetin'ny Pasika. Antony fahatapahany tambazotra famatsiana herinaratra mampifandray ny tanàna n'Antsirabe sy Antananarivo renivohitra ka niterika fikorontanana tamin'ny famatsiana herinaratra. Maro araka izany ireo pivelomana samy hafa tojo fahasahiranana ary nampiakapeo ihany koa ny mponina tany an-toeran'izany izay ny afara tamin'ny fitokonana teny anivon'ireo fokontany maro tao Antsirabe. Andrindrina Randria Miarisokolo Antsirabe no mitaditra ny Antsipriana. Anisan'ireo fotoana mampalaza ny tanàna Antsirabe ny fankalazana ny fetin'ny Pasika ary anisan'ireo vanim-potoana mahasarika vahiny maro izay tonga mitsidika eto amin'ity tanàna ity. Tsy toy ny isa-taona ny fankalazana ny fetin'ny Pasika teto Antsirabe tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity hoy ireo mponina izay sendra ilay mpanao gazety. Antony noho ny fahatapahan'ny tambazotra famatsiana herinaratra mampifandray an'Antsirabe sy Antananarivo renivohitra ka niteraka fikorontanana teo amin'ny famatsiana herinaratra ho an-tanàna Antsirabe izany. Vokany ny aina tao anatin'ny aizina nandritra ny 4 andro ny sesy ireo mponina teny anivony ireo fokontany maromaro. Na dia teo aza nefa izay fahatapahan-jironaritra izay sy ny orana ny sesisesy dia tsy nasakan'ireo mponina nakalaza ny fetin'ny Pasika izany indrindra fa tetỳ amin'ny gara sy tetỳ amin'ny arabe ny fahaleovantena. Raha ho anay manokana aloha dia saika nafinaritra ihany fa sendra n'le nisy jiro nanomboka lakamisy ariva nitapaka hatramin'izao ora itenenana izao dia somary nangingina raha ny any aminay manokana aloha fa ny aty amin'ny vilany ohatra mba rehefa makaty vao hoe mba maresaka ilay izy. Dia ny orana koa hoe tsy endanina mely be dia izany rehetrarehetra izany nitambatra dia ohatrany hoe tsy dia hita hoe tsy ohatran'ny taloha ilay fety tamin'ity fa somary mangingina. Io somary nampalahelo kely satria tena be da be no somary diso fanantenana kely tao anatin'izay fotoana izay satria jiro moa tena ilaina indrindra amin'izao fety izao dia somary tapaka kely ny ambiansa kanefa moa tsy olona n'izany fa fomban-javatra ihany izany. Tsy nasakana ny olona tsy nampizo zavatra fa tonga ny olona izany mankalaza ny Pasika. Le jiro mahany nezo dia lasa problème be vokatry le fahatapahan-jiro. Ampiva ihany raha zahay aloha ny hoe mpitsangatsangana fotsiny dia tsy dia problème be aminay fa ho an'ilay olona mitady zany lasa nandisy fanentanana be satria misy matetika ny olona le ohatr'izao le mba manaratra mitady vola ohatra hoe fanaovana volo zao. Olana tena goavambe mihitsy tena sahirana be le olona zany. Raha ny tenako manokana zao 2 andro tsy misarika ny telefona zay zany tena olana dia ny ankizy mba mijerijery tele ao an-trano dia tsisy no zay délestage zay. Raha zay manokana aloha tena fivana goavana be mihitsy. 5 taona nipetraka teto Antsirabe mbola tsisy délestage ohatr'izao, mbola tsy nahita paka ohatr'izao kosa ny aloha. Sy ampivelomana maro samihafa no tojo fahasiarana ny tanteraka nandritra ny fotoana natapahany herinaratra teto Antsirabe tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika. Anisan'izany ity raim-pianakaviana iray izay mivarotra kilasy avy any Andrenivohitra ity ka tojo fahatapahany herinaratra nandritra ny 3 andro. Vokany lasa niditra fahatatoka tanteraka hoy izy raha ny fanazavana. Misy somary fahasarotra kely satria ny resaka jiramano voalohany indrindra satria tena tsy nandeha mihitsy ny jiro indrindra fa ho anay le manao asa tanana momba ny resaka mila courant dia tena nijaly be zahay. Glasy zany moa mila courant zany, raha tsisy an'io courant io zany le glasy dia tsy mivoaka. Tena anisan'ny jaly tamin'le resaka jirama zany. Nisy ihany zany fahatatoka e. Rehefa naharitra 3 andro teo eo ny fahatapahany herinaratra teto amin'ny renivohitra ny vatovakinankaratra dia niteraka fahasorenana sy fahatezerana ho an'ireo vahoaka izany ka ny aliny alahady 5 volana aprily 2020 sy 2020 lasa teo no nisy tamin'ireo fokontany maromaro teto Antsirabe no nandoro kodiarana sy nanao fitokonana ho fanairana ny tompona draikitra amin'ny famerenana ny jiro. Tonga nidina ifotony tetỳ amin'ny fokontany Mazoarivo avaratra ny lehibe ny faritra Vakinankaratra io alina io ary niezaka mifampiresaka sy nandamin'ireo vahoaka tetỳ an-toerana.
anke dia zao hoe misy piasa manao relevé any aminay hoe amin'ny talata vao verina jironareo zao ny zavatra teneny dia mataotra be zany mahamay ozy izy atahoranay greva vaoka omena jiro fa ty aminareo ozy izy dia ahoana za momba anay nay za dia vonina hiaritra kelan'za vokatra izay fa tapahany herinaratra andro maromaro izay dia trano misy riana iray teto amin'ny fokotany miaramasoandro Vatofotsy Antsirabe no mahay hototony afo tanteraka ny entana rehetra tao ambondriana ny alahady alina fa 5 volana aprily 2024 lasa teo tokony ho tamin'ny 7 ora alina teo eo no hitrangaly fahamaizana raha ny fantatra dia nametraka labozia tao ambondriana ny tompotrano ary avy eo dia lasa ny sakafo tao ambandriana ka ilay labozia nipetraka teo ambony latabatra no nitarika ny firetana tapaka dia nampiasa labozia sisy tapa-boaka mihitsy aloha nefa mamatena amin'ny 90 labozia no nampiasana tao labozia koa any majinika fa tsisy an'ilay vaventy tsotra ty lany aby milabozia teny amin'ny vato dia vetivety kely dia lany araka izany dia azo lazaina fa niaina tao anatin'ny aizina nandritra ny andro maromaro ireo mponina teto amin'ny renivohitry ny fatrivakina karatra tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny paska ary ny alatsinain'ny paska tokony ho tamin'ny fitoro maraina teo eo no niverina tanteraka tamin'ny lohan'ny famatsiana herinaratra ho an'ny tanàna Antsirabe. Izay zany ny akony roa andro ny ainana ny fety raha ny teto Antananarivo renivohitra sy ny tany Antsirabe. Fa nanapa-kevitra ny fidirana ao anatiny amena momba ny angovo manerana nosy mandritra ny 15 andro amin'ny fitondrana malagasy nandritra ny volakevitra minisitra manokana izay natao androany. Noho ny krizy eo amin'ny famatsiana angovo vokatra ny fahatombanana eo amin'ny rafitra sy ny fiantraikany toedra ra iraisam-pirenena indrindra ny ady amin'ny Moyen-Orient izay mampiakatra ny viditsolika sy manelingelina ny famatsiana maneran-tany ihany koa no antony ny idirana ao anatin'izay vanim-potoana manokan'izao. Fametrahana ny amena dia ahafahan'ny fanjakana mandray fepetra manokana sy aingana hanatsarana ny famatsiana angovo sy antohana ny fitohizany asa-panjakana amin'ny ankapobeny. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao azo jerenao amin'ny chaîne 98 ao amin'ny Canal Plus ho an'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Isan'izany ny Canal Plus Madagascar, ny chaîne TV 5 Monde, chaîne de la jeunesse vokariny TV 5 Monde. Iverenana manomboka ny sabotsy sy alahady zao ny fandarana mampianatra sy mampiala voly ireo ankizy 4 hatramin'ny 13 taona ka izany ka isany fandarana betsaka amin'izany ny dessin animé. Ndao rahantsika ny antsipriany tanteriny Daniela Minotso. Raha toka documentaire na découverte hatramin'izay no nafantarana ny TV5 Monde, isana bebe kokoa amin'ny fampianarana sy fampelana voly ny ankizy 4 hatramin'ny 13 taona mitindray mitoraka ity ny TV5 Monde amin'ny alalan'ny chaîne de la jeunesse no vokariny antsoina hoe TV5 Monde. Ny TV5 Monde izay ho hitantsika amin'ny chaîne 98 amin'ny Canal Plus Madagascar manomboka izao ka fandaharana maro isan-karazany no hita indray ao amin'ny TV5 Monde. Manomboka ny farany herinandro izao, isan'izany fandaharana mampianatra sy mampiala voly natokana ho an'ny ankizy 4 hatramin'ny 13 taona. Isan'ny maro nisy amin'izany dessin animé nanambatra ny tompona andraikitra. Donc cette année on revient. Noho izany amin'ity taona ity dia miverina izahay satria zava-dehibe aminay ny miverina eto amin'ny faritra ranomasimbe indiana ary miverina eto hiaran-kalaza amin'ny Canal Plus. Mpiara-miambo nantoka rahatantara sy efa niara-niasa taminay nandritry ny taona maro. Izy ny voalohany nanome fitokisana ny fantsona TV5 Monde tao anatin'ny kontinanta afrikana hatramin'ny taona 1992. Ary eto izahay ankalaza totra izao ny fanomboana ny fantsona TV5 Monde ao anatin'ny tolotra Canal Plus hanomboka ny 10 martsa. La chaîne TV5 Monde sur les bouquets Canal Plus depuis le 10 mars. Isan'ny mampiavaka ity chaîne ity ny fisian'ireo vokatra malagasy raha ny fanazavana trany. Efa taonany maro ny TV5 Monde no miara-miasa amin'ireo mpamorona afrikanina mba nolotra sary hitatra izay maneho ny kolotsaina sy maha-izy azy ny afrikanina. Nous travaillons sur une stratégie d'acquisition. Miasa amin'ny paikady ahazona sy ampidirana ny fandaharana avy amin'ny faritra ranomasimbe indiana izahay indrindra ireo sary miaina. Ary fotoana manandanja ho anay izany hanaovana ny fandefasana voalohany ny andian-tsary miaina malagasy voalohany mitondra ny lohateny hoe à la recherche de la game star novokariny ny RP Prod. Fotoana lehibe sy manokana ho anay izany hankalazana ireo talenta rehetra eo amin'ny sehatry ny sary miaina eto Madagasikara. De l'animation qui sont ici à Madagascar. Voilà. Nanomboka ny 10 martsa teo
efa tafetra ao anatin'ny bouquet Canal Plus ny TV5 Monde. Tokantrano mandinina ny 10 hetsy misoratra anarana amin'ny Canal Plus ao amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana hatramin'io daty io no afaka mijery maimempona ny fantsona. Ity hetsika tariny TV5 Monde ity izay mikendry ny anamafy ny fahafahan'ny ankizy mahazo votoatina fanabeazana sy votoaty ara-kolontsaina ho hatrany ireo tompon'andraikitra. Si je résumais pourquoi on s'est engagé auprès de l'animation africaine, raha fitinina ny antony antoanay ny sarimiaina afrikanina dia satria tianay ny ampisongadina ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny tontolo miteny frantsay ary koa dia handray anjara amin'ny fananganana kolontsaina sy indostria ara-kolontsaina ho antoerana sy maharitra izahay. Zava-dehibe aminay tokoa ny manohana ireo mpamorona amin'izany ary ho anay izany dia manampy mivantana amin'ny fanatsarana sy fanitarana ny fandaharana vaovao atolotray. Raha atao amin'ny teny fohy, asehona indray fa ho an'ny TV5 Monde ny sarimiaina afrikanina dia tena ao anatin'ny paikady lehibe izay ataonay. Pour TV5 Monde, l'animation africaine est vraiment au cœur de notre stratégie. Ho fanamarian'io fiatombohan'ny chaîne TV5 Monde io, nisy ny hetsika manokana natao tany am-piandohan'ny volana aprily 2022 ho fankalazana izany, izay nampiatranoana ankizy miisa 300 avy amin'ny akan'ny fitaizana zazakam-boty teto Antananarivo, hijery sarimihetsika sy fandaharana amin'ity fantsona ity. Tonga ato anatin'ny fotoana andoka vetivetsika aza misaraka aminay ary. Ce jeudi 9 avril, grande ouverture de Cosmos à Fanaboudzanahar, ancien bâtiment Cubeta à côté des Jovena. Du 9 au 11 avril, profitez de remises spéciales allant jusqu'à 50% sur certains articles tels que électroménager, téléviseurs, meubles, déco, motos, scooters. Découvrez notre showroom spécial 2 roues et 3 roues avec de grandes marques telles que 5i, Shodan, Artillerie, Tao Motors, Sim. Ne ratez pas la promo spéciale ouverture du 9 au 11 avril avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains articles. Uniquement au nouveau magasin Cosmos à Fanaboudzanahar, ancien bâtiment Cubeta à côté de Jovena. Cosmos, votre partenaire de confiance. Mampiasa levure matianina ho an'ny sakafonao. Woko canette 33 centilitres indray zao ny malaza. Lay Woko miaraka aminao, naiza naiza, dimanjato sy 2 arivo ariary monja. Pâques fabuleuses! Une occasion à ne pas rater dans tous les magasins Cosmos du 23 mars au 19 avril. Des remises allant jusqu'à 40% sur certains produits. En plus, bénéficiez d'une facilité de paiement jusqu'à 30 mois avec la vente à crédit Mirage uniquement chez Cosmos. Qu'attendez-vous pour aller chez Cosmos du 23 mars au 19 avril et profitez de remises allant jusqu'à 40% sur certains articles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Zay mila fotoana bobaka kokoa ikifena net. Zao dia zao hely hoanina 1 giga no mety aminao. 1 giga be zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy.
manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io a. Tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao conseil ho anakanapena. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka. Mora diovina sady tsy matahotra rano. Nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique. Ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy rehefa izay tiana. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Nanolotra forage ho an'ny fokontany Amboditsiry sy Ambatomainty ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alala manisitry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana androany. Olona misa 700 no isitraka rano fisotro madio avy amin'ireo forage misa 2 ireo izay afaka mandeha mandrakariva na misy aza ny fahatapahan-jiro. Daniela Minorso. Efa ntaonany maro no nijaly rano ireo mponina teny Amboditsiry sy ny manodidina. Ankoatra ny fahatapahan-drano matetika amin'ireo mpampondrano, tarehany koa ny famatsiana rano amin'ireo bombona izay napetraka teo ny an-toerana. Valo amin'ny apahana izay olona izay satria ity moa izao no eto nefa misy sekitera 4 izay tao fokontany Amboditsiry fa azo lazaina amin'ny kofa ihany ilay olana dia mba manan-kena koa izay amin'ny tanteraka amin'ny mpahevo mba natateraka aingana ny fametrahana ny fantsina satria misany mahazo tany Amboditsiry. Hita moa izany ny fototry ny olana hoe rano ka faly izay fa tovy any amin'ny foroam-panavozana hoe faly Ambatomainty efa nahazo fotodrafitrasa tsara indrindrany a rano madio a tena hoe rano voajanahary. Olona mandina ny 700 no afaka misitraka rano fisotro madio avy amin'ireo forage misy 2 napetraka. Forage izay afaka mandeha na misy aza ny fahatapahan-jiro noho izy novatsiana mpanao solaire ka afaka mizaka tena manokana. Ho famahana ny olana rano no tanjona ho ny minisitra tompon'andraikitra ka izany araka izay tratra ao anatin'ny fotoana fohy izany ho fampistrahana ny zon'ny mponina. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa itoy manerana nosy izany raha ny fanazavana. Efa misitraka daholo ny boriboritany raha ny eto Antananarivo miezaka izahay manolotra nisy ny fiantson'ny ekipa tetỳ amin'ny boriboritany fahaenina ny solombavambahoaka teo ihany koa ny mponina tetỳ Amboditsiry sy Ambatomainty ny antsoantso hoe mba hanaovana forage dia nazakazaka fitondram-panjakana nanolotra. Fantatritsika fa ny mpianatra eny amin'ny université na Ankatso na Votovorona ihany koa dia mitaraina amin'ny olandrano dia misy ihany koa ny forage izay natolotra teny. Ny université manerana ny nosy dia tsy mitsahatra fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manolotra nyreny forage ireny ho an'ny mpianatra. Mbola isy ny fanolorana any amin'ny faritra hafa, mbola ho any Menabe izay, mbola ho any Atsimo Andrefana, mbola ho any amin'ny faritra avaratra ihany koa Anoia ny fanolorana ny forage any Boeny sy any amin'ny faritra Diana sy ny sisa izany maro be. Amafisina trany, isan'ny fototra mamelona ireo zava-mananaina rehetra ny rano ka isan'izany isika olombelona. Raha toa ka tsy zarizary ny fisitrahana rano, tsy zarizary manaraka n'izay ihany koa ny fiainana, ka antony hametrahana izany ho zava-dehibe, ary isan'ireo lara-pamehana amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ray volana 4 izao no niverenan'ny fitrandrahana Solotany Mavesatra ao Tsimororo. Ireo vovy efa miisa 520 no averina hitrandrahana avy hatrany. Ny Solotany Mavesatra ny antoerana ary 300 baril isan'andro no vokatra andrasana amin'izay. Isany koa ny forage vaovao atao hanampiana ny isan'ireo vovo hitrandraka fitrandrahana araka ny fanazavana netiny teo anivo Madagasikara olona hatrany Efa ray volana 4 izao no manomboka niverina ny fitrandrahana Solotany Mavesatra ao Tsimororo. Raha tsy ahivina, nilaza ny orinasa Madagasikara Oil fa ireo vovo efa misy 520 no averina avy hatrany hitrandrahana ity Solotany Mavesatra ity ary 300 baril isan'andro no vokatra amin'izany. Voalaza ihany koa fa isy ny forage vaovao atao hanampiana ny isan'ireo vovo fitrandrahana ka 50% ny isan'ireto vovo vaovao ireto izay hitondra vokatra any amin'ny 3,000 baril ao anatin'ny 420 volana. Raha ny fanampim-baovao
amin'ny hotely volana fahatelo io no hanomboka tsikelikely ny forage ho an'ireo vofamokarana 50 vaovao ireo. Tsy mila fanadiovana manokana ity solitany mavesatra ao Tsimororo ity, fa ampy tsara ampiasana azy ny fanampiana diluant, ampatsoraka kokoa azy satria solitany marihitra be izy ity. Ka avy hatrany dia azon'ny orinasa manana ireny groupe lehibe mamokatra herinaratra ireny ampiasaina. Tahaka izany koa ny sambo izay ampiasaina azy ho mazoto. Efa orinasa maro eto Madagasikara raha teo no mampiasa ny solitany mavesatra avy any Tsimororo, eto Antananarivo, any Antsirabe, hatrany Antsiranana. Vaovao ny fahasalamana vetivety, tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana samihafa, toy ny fizahana ara-pahasalamana ny fitiliana aretina samihafa ary ny fanaovam-bakisiny no hetsika nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana androany. Amin'ny fitondram-panjakana izay nanamafy ny antso ho an'ny firaisan-kina sy ny fifanomezan-tanana avy amin'ny sehatra rehetra ho amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Tsara Soarvelo. Filaharam-be no hita nandritry ny fampisitrana tolotra ara-pahasalamana samihafa teny amin'ny kanjany Ibare androany. Nisongadina manokana tamin'izany ny favitrian'ny olona ny zasy nanao fitiliana, diabeta, dozidra ary ny maso. Raha ny zava-misy hatramin'izay marefy ny fisitrana tolotra ara-pahasalamana manoloana ny fahalafosan'ny fizaham-pahasalamana sy ny vidim-panafody. Manodidina ny 750 isanjaton'ny mponina no miatrika fahasarotana amin'izany raha ny antotany safarany. Antonona nararotany maro ity hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana ity. Tena ilain'ny vahoaka mihitsy zao satria zao anao raha dia ho any amin'ny hotely zao ianao konsultation tsena latsaka idéal fanafody tsara dia lasa ny olona zany raha marary ary dia miaritra ao an-trano izy na manambambavo satria vola entina hotely tsisy. Karaha misy zavatra ohatry zao dia manarary ohatry ny olona zany mba manatona. Ia zao no jereko eto zany zao dia eto amin'ny maso no jereko eto. Tsy maintsy mijery diabeta moa zany aloha jerena fa satria ny diabeta koa anisan'ny aretina anankiray mampanjavozavo ny fijery. Diabeta zay vao mankany amin'ny fizahana maso. Raha ho an'ny diabeta manokana, manodidina ny 9 isanjato mitondra ny aretina ho ny mpitsabo. Ity farany izay nanamafy fantombo ny favitrian'ny olona manao fitiliana diabeta izay fanotra lehibe ahafahana misoroka ny fahasarotana amin'ny fitsaboana. Dia ny olona moa amin'izao efa manomboka mahay mafantatra hoe inona le diabeta dia izay ny hitako hoe lasa mahatonga zareo betsaka tonga eto amina eto manao le dépistage satria efa fantapantatra zareo hoe manao ahoana sy manao ahoana izany diabeta izany amin'izao fotoana. Zoto ny olona mandeha mijery ny tenany hoe misy ao aminazy ve le izy sa tsisy. Lohahevitra nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana androany ny hoe andao irahina ho an'ny fahasalamana sy hanohana ny siansa. Antoka iray ahafahana mampiroborobo ny lafy ny fahasalamana, indrindra ny fanamorana ny fitsaboana, ny fikarohana ara-tsiansa ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Ankehitriny tsy azo saraina amin'ny fahasalamana ny siansa. Ny siansa no ahafahantsika miady amin'ny aretina, manatsara ny fitsaboana, manatsara ny fitiliana ary miomana amin'izay loza mety hitranga. Tonga nanatrika ity hetsika ity ireo mpanolotsena avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay niantso fiara-mientana avy amin'ny mpisehatra ara-pahasalamana rehetra ahafahana mampandroso ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Ny fanindran-dalana tamin'ity fankalazana ity ihany koa ny fanamariana ny fahavalo amin'ny 50 taona ny orena ny sampandrara iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray no ndao arahantsika vetivety. Tovolahy iray manodidina ny 15 taona antsoina hoe Randriem Mampionina Roland anona moa ny enina nandritra ny filomanosany tao amin'ny ranonivory ndrahanona koa fokotany Besalampy ambany faritra Melaka raha ny loharanom-bavao tsy nahay nomano izy sy ireo namany na dia efa zatra milalao sy mandeha eny amin'ireny toerana ireny aza isan'andro. Vehivavy iray no niletika anaty rano etsy amin'ny tetezana nosy zato ny atoandro teo ary mbola tsy tizatra amin'izao. Efa tonga eny an-toerana kosa ny mpamonjy voina raha ny filazany nanatry maso dia manana aretina mitaiza andro be io vehivavy io ka teo ampanasana lamba izy no nihetsika tampoka ny aretiny mandeha ny fikarohana azy.
zaza manodidina ny folo taona no hita faty teny amin'ny tora-pasikian-daboy alina tamin'ny 12 ora sasany araky ny antso avy amin'ny sefokotany ao Besako efa any amin'ny tranopatiny hôpitaly be ao Toliara ny razana ho aro fianakaviana mety hitady azy. Nilazana avy eo anivony ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena fa mbola ao anatin'ny fijerena ireo lalana rehetra ahafahana manatsara ny bozaka eo amin'ny kianjabe Mahamasina izy ireo amin'izao fotoana izao. Nambarana izy ireo fa manana tombony kokoa ny fampiasana kianja misy bozaka hybride sy artifisialy mihoatra amin'ny bozaka natoraly ary ankatoavin'ireo sehatra ambony amin'ny CAF sy FIFA. Andrasana araka izany izay tena fandraisana andraikitra mahomby ny ahitambokatra mivaingana ataon'ny fitondrana amin'ijoro ankehitriny mba ahafahan'ireo atleta indrindra ny ekipa pirenena malagasy milalao eto an-tanindrazana ka tsy ho fampanantenana pokaty sy fandaniam-bola toy ny nataon'ny fitondrana rajoelona tamin'io kianjo no niseho eo ampiandrasana ny fankatsoavany CAF ny kianja. Tsy tokony nisy olona tory an-dalambe eto Antananarivo iny avy eo anivony commune Antananarivo renivohitra ny ekipa ny commune izay efa nirotsaka namindra ary manampy ireo tsy manan-kelofana mipetraka eny amin'ny lalambe eto an-drenivohitra. Misy ny akany arivo mivory andraisana azy ireo ary koa ireo toerana iarahana amin'ny ministera am-ponina. Tanjona ao anatin'izany fandraisana ny fiahina ireo olona marefo ara-tanàna madio sy milamina kokoa raha ny fanazavana. Ny fierereana amin'ny maha-malagasy dia efa manasongadina ny maizy azy ny firenentsika ho ny filohan'ny fanavaozana Colonel Randrianirina Mikael Tanius faritra Yorombe omaly alatsinainy fa enina ny volana aprily 2024. Antony mandritsika ny fitondram-panjakana ny melanja ny teny malagasy nanapa-kevitra ny filoha fa ny melanja manokana ny kolontsaina malagasy mandritra ireo andro manamarika ny tantaram-pirenena amin'ny alalany hetsika ara-javakanto sy ny fomba fitafy no anehoana izany manomboka amin'ny 20 ny volana Jona 2024 ho avy izao hoy ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nankatoavy ny parlemanta israeliana lalàna izay mametraka ny sazy ho fanamelohana ho fato an'ireo mpampiorohoro any an-toerana. Ireo palestiniana no heverina ho kendrena manokana amin'io lalàna io araka ny taritra. Anteraka fanohikevitra sy fanoherana avy amina firenena maro ankoatra ny États-Unis ty fanapa-kevitra ity. Ny fitsarana tampony israeliana ankilany no hanapa-kevitra farany raha mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana momizay na tsy. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity ality anaiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafo amin'ny rapitsondray ary veloma tokoa. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.